La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Nivoaka io arivo io ny anaran'ireo mpikambana mandrafitra ny gouvernement tamin'ny endriny vaovao. Miampirony isan'ny ministera. Nanomarika ity gouvernement vaovao ity ihany koa ny fifandanjana isam-paritra amin'ireo voatendry fa eo ihany koa 700 minisitra amin'izany vehivavy avokoa. Nanomboka androany ny fanamboarana ny lalana miainga amin'ny sampana cité itos mivoaka andranona ohatra ary mandalo amin'ny lalana BNC Antotanjona. Tamin'ny alalan'ny tsipapaika nataon'ny fokon'olona sy fanampian'ny mpandraraha ary ny fanjakana nazahoana vola entina natotosana ny asa. Ny mahakasika ny dingana arahana amin'ny fanoratana CV sy lettre de motivation amin'ny fitadiavana asa indray no entina aminao anatin'ny zanam-pandaharana fantaro androany zitanao amin'ny tapany faharoa ny vaovao. Ny farana androany fokoanam-pirenena mahakasika ny sehatra ny baolina kitra eto Madagasikara. Tepika efatra lehibe no nasongadin'ny mpisehatra araka ny fehi-kevitra nivoaka androany. Lohalarana amin'izany ny lafin'ny foto-drafitr'asa. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena nanomboka androany ny famponginy ireo firenena vahiny ireo teratany izay mitsoka any Chine. Nanomboka tamin'izany ny fanjakana japoney, ny amerikanina ary rampitso ny frantsay. Tafakatra 270 kosa ireo namoniany vokatry ny coronavirus. Ny adidinindreo arahanao afaka fotoana foana. Salandra topolasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny KOLOTV ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao nivoaka io arivo io anaran'ireo mpikambana mandrafitra ny gouvernement amin'ny endriny vaovao miampirony isan'ny ministera amin'izany ndao ary aratsika ny antsipriny izay. Voter au ministère de Général de corps d'armée Rakoto-Devina Léon Jean-Richard. Voter au ministre de Arambaïni, Dr. Tendazanavelu Jacoba Viva. Voter au ministre de Pitaïri Kassatanzakan, ministre de Fitsarana, Andjamatou, Andjamaïfarifu, Johnny Richard. Voter au ministre de Fekarela, Sinvula, Andjamatou, Randiamandrato, Richard. Voter au ministre de Atan, Seni Fanapare Paifana, Andjamatou, Razafumaefa, Tiana Arville. Voter au ministre de Filamino Maoka, contrôleur général de police, Randialasson, Fanapizansu, Rodris. Voter au ministre de Fanazalina Tan, Signasa Bavé, Andjamatou, Andjamena Arville, Atu Elvire. Voter au ministre de Fanabiaza Pyrénées, il fallait à la technique, si à la casse, Ramto, Andjaman, Jussou, Yassissan, Vitessou. Voter au ministre de Fassalamao, professeur Ahmad Ahmad. Voter au ministre de Famboulina, Sifiopina, Sinzoum, Andjamatou, Ranalvelo, Famizansu, Lucien. Voter au ministre de Niambouf, Sini Akouranafu, Andjamatou, Ramaoula, Christian. Voter au ministre de Ram, Fana Diouvana, Sivi Diouvana, Ramatou, Rakoto Vermansoua, Voara. Voter au ministre de Arena Kibuntan, Sini Loran Carrière stratégique, Andjamatou, Ravoubetra, Fidignan. Voter au ministre de Fitatera, Ni Fizantan, Sini Fantana, Ni Tritandu, Andjamatou, Randiamandato, Joël. Voter au ministre de Nyassa, Ni Fantana Nas, Nyassa Panzakana, Armela Sociale, Ramatou,
Maria Beatriz. Voatendry ho ministry ny industrie, ny varotra sy ny asa tanana Ramatoa Rakotomalala Lanso. Voatendry ho ministry tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra Ramatoa Rahalerina Bomiavitsy Vainana. Voatendry ho ministry ny poste, ny fifandraisan-davitra sy ny fampiroboroboana ny atao arakajy mirindra Andriamatoa Ramayarizona Andria Manomiso. Voatendry ho ministry ny mponina, ny fiarovana ara sosialy sy ny fampiroboroboana ny vehivavy Ramatoa Naharimamy Lucien Irmany. Voatendry ho ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Andriamatoa Rahaomialala Timoka Roberto. Voatendry ho ministry ny fifandraisana sy ny kolontsaina Ramatoa Rakotondrazafi Andriatongarivo Lalatina. Voatendry ho ministry hevitra ny sahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponena eo anivon'ny ministera fanajaliana ny tany sy ny asa vaventy Andriamatoa Zasy Angelo. Voatendry ho sekretary-panjakana eo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena miadidin'ny zandaron'alea-pirenena ny général de corps d'armée Avalimana Richard. Maro ireo asa miandry ireo mpikambana mandrafitra ny gouvernement amin'ny endriny vaovao ary ilaina ny fanafainganana ireo asa maro ny fanarahana tamin'ny vahoaka ho ny filohan'ny Republikan'i Madagasikara tamin'ity androany ity ka eto Andratsilavo. Maro ny asa miandry ireo mpikambana mandrafitra ny gouvernement tamin'ny endriny vaovao ary ilaina ny fanafainganana ireo asa maro ny fanarahana tamin'ny vahoaka ho ny filohan'ny Republikan'i Madagasikara. Hita taratra ao anatin'io gouvernement vaovao io ny foko rehetra na eto Madagasikara na ny ivelany. Nomena vahana ny fifandanjana isam-paritra ary vehivavy ny 700 n'ireo ministra. Nomena vahana manokana ny fifandanjana isam-paritra ary noezahana ny fampiarana ny miralety ka 700 na vady ankehitriny ny ministra vehivavy ato anatin'ity gouvernementa vaovao ity. Tanora latsaky ny 7 taona ny akamaroan'izy ireo. 20 ny ministera miampy ministra rivotra iray sy sekretera-panjakana iray. Noho ny fahitana fa anisan'ny lara-pameana ary manana ny lanjany manokana ny rano izay fantatsika ny olana izay mampikaikaiky atsika rehetra kasika an'io rano io dia naverina ary apetraka ho ministera iray ny ministera misana ny rano, ny fanadiovana sy ny fidiovana na ny ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Isan'ny velirano natao ihany koa ary fanahy napetraka tamin'ny vahoaka malagasy ny fananana toeram-ponenana mendrika sy sahaza azy ho an'ny vahoaka malagasy tsy akanavaka. Efa natao avelirano ihany koa ny fanaovana tanàna vaovao na io eto an-drenivohitra na any amin'ny faritra eto amin'ny nosy. Noho izany dia najoro ny ministra rivotra misahana ny fananganana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana na ny vice-ministre en charge des villes nouvelles et de l'habitat. Miisa 12 ny ministera teo aloha ary lasa 14 izany ho an'ny gouvernementa vaovao. Ilaina ny fahaiza mitantana sy ny fahaiza manao ny filoha ary indrindra ny ady amin'ny kolokolo sy ny fitantanana mangarahara. Tsy miova ny toromarika entitra izay mame ny gouvernementa. Mila aingam-piasa, mitondra vokatra mivaingana, azo refesina ary miantefa mivatana amin'ny fiainam-bahoaka. Jerena manokana ny fahaiza mitantana, ny fahaiza miasa, ny fametrahana ny mangarahara eo amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena. Izany dia etsika
manamafy ny fitondrana tsara tatana, lavitry ny kolikoly, miala ny kolikoly. Ity gouvernemanta napetraka ity dia manome taratry ny fisokafana sy ny fahaiza-manao ny zanaka malagasy rehetra tsy ankanaraka. Ampy zay ary tsy zao tsonony hoe sanatrian'ny vava ladinin'ny lela no hoe mahafatatr'olona vao minisitra na andovola vao minisitra. Ho hitanareo ny ministra miakamarony ato fa dia mijerevana mihitsy araka ny firafitra zay nolazaina teo fa mahafantatra ny zavatra ho resahana aminy. Manana ny fahaiza-manao amin'izay sehatra asa ministera ho tataniny. Taoriny ny fanendrenaireo mpikambana andrafitra ny gouvernemanta vaovao ny roso avy hatrany tamin'ny conseil des ministres voalohany izy ireo. Lafim-baovao hafa kosa indray afa-po tamin'ny fanatanterahana ny fifidianana telo mifanesy teto Madagasikara ny PNUD na izany aza maro ny teboka tokony hatsaraina amin'ny fifidianana manaraka raha ny fanazavana azo Ivrychard. Nanamafy ny fahavonona ny ara-entana amin'ny fanatsarana ny vizotry ny fifidianana ho tanterahana eto Madagasikara hatrany ny PNUD na ny fandarana asa ny firenena mikambana ho an'ny fampandrosoana. Misy ny ezaka vita tamin'ny fanatsarana ny fifidianana teo aloha, saingy maro ny asa andrasana raha ny fanehoan-kevitra. Le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Isana nampiatrany tetika SASEM ho fanohanana ny zotra-pifidianana teto Madagasikara niaraka tamin'ireo mpamatsy volam-polo ny PNUD. Maro ny sedra nilalovana saingy nafaly anay ny fahitana fa ny zotra-mpilaminana ny dingana nanatanterana ny fifidianana ary nekena avokoa ireo vokatra samihafa. Ezaka lehibe ho an'ny Madagasikara izay nandalo krizy momba ny fifidianana ny verimberina izany. Tsy tokony hijanona amin'izay anefa sika, tokony ho jerena ny lesoka ary zava-dehibe ny famahan'izany miaraka mialohan'ny androsoana sosikevitra izay azo raisina amin'ny fanatanterahana ny fifidianana manaraka. Ensemble tirer des conclusions et articuler des recommandations. Isan'ny teboka tokony ho jerena manokana ihany koa ny lisam-pifidianana raha nambara amin'ny PNUD hatrany. Tokony hainga ave ny fotony fanatsarana ary amafisana eny anivony voamera-pirenena mahaleo-tena misahana ny fifidianana izany, tsy hiverena ny tranga nandritra ny fifidianana farany teto Madagasikara. Iena ny kolikoly ena ny vony sampandrarany etra amin'ny alalan'ny fampiasana ny etra fona raha ny fanazavana ny entiny teo anivon'ny ministera ny toe-karena sy ny fitatanam-bola vokatry rano tsy andalo tanan'olona maro samihafa intsony ireny etra ireny fanadina. Ho mora ho an'ny olom-pirenena ny andony etra amin'ny alalan'ny fampiasana ny etra fona. Araka ny fanazavana nomen'ny teo anivon'ny ministera ny toe-karena sy ny fitatanam-bola, ampiarina eto Madagasikara izany. Araka ny fanaovanso ny mpiara-miasa no totosain'ny ministera tompon'andraikitra sy ireo mpiara-miombonantoka androany. Tombontsoa maro no azo amin'ny fampiasana ity etra fona ity, toy ny fiarovana ara-bola, eo ihany koa ny fiadiana amin'ny kolikoly. Tsy andalo ireo olona mpanelanelana intsony ny etra fa hirotsaka avy hatrany ao anatin'ny kitapom-bola amin'ny ministera misahana izany. Alohan'ny indrindra aloha eo amin'ny fanatsarana ny fampidiram-bola ny fanjakana amin'ny ankapobeny. Betsaka ny ezaka atao eo ny recette fiscale, eo koa ny recette non fiscale mba ampiakarana fa manatsara ny fidiram-bola mpanjakana amin'ny ankapobeny. Ka zao koa dia isan'ny antony iray ahafahana miady amin'ny kolikoly. Antony iray zao manakaiky kokoa manatsoka hoe proximité ny service ataon'ity ministère ty amin'ny mpampiasa azy na koa hoe ny usager. Zany antony rehetrarehetra zany dia entina hoentina zao fanovana zao ary ny farany izay tsy azontsika tsy niavina koa dia hoe isan'ny moyen anankiray zao ahafahana misécuriser ny volam-panjakana satria ataontsika hoe direct tsy mandalo adisera intsony izy fa tonga dia any amin'ny kitapom-bola amin'ny ministère finance en général izay tonga ho any amin'ny kitapom-bola fanjakana moa amin'ny farany ka. Ankoatran'ny fanoavana etra manaraka ny teknôlôjia na ny paiement en ligne, natao ihany koa ny fametrahana ny etra fona fitsonjovana ireo mpandoha etra madinika. Raha malara zany fa nametraka an'le télépaiement tsika na paiement en ligne tamin'ny faraparany volana, telo volana farany volana, telo volana farany taona 2024. Izao dia tsy adino ny mpandoha etra madinika izay ao anatin'ny impôt synthétique fa nomena fahafahana ihany koa zareo manao an'izany
déclaration en ligne zay amin'ny alalany amin'ny mobile monnaie. Nanamafy ny isam-pandrarahan'ny hetra fa miankina amin'ny olom-pirenena tsirairay ny safidy amin'ny fomba handoavana izany ary tokony hanaraka hatrany torolalana izy ireo ahafahana miady amin'ny osoka sy ny fanodikodonam-bolam-panjakana. Nanomboka androany ny fanamboarana ny lalana miaingany sapanana cité itosy mivoaka andranona ohatra ary mandalo lalana behenjy antotanjona. Tamin'ny alalany tsy papaika nataon'ny fokon'olona sy fanampian'ny mpandraraha ary ny fanjakana ny nazahoana vola entina natotsosa ny asa miantarandriana avo. Miainga eto amin'ny sapanana cité itosy no miakatra mahazo an'ny lalana behenjy sy andohatanjona ary mivoaka nandranona ohatra. Tahaka izao ny faratsian'ny lalana ity. Lavaka sy vovoka no hita ary mitombo ny fahasahiranan'ny mpampiasa lalana rehefa misy ny rotsakorana. Manoloana io nisy ny fientanam-po nataon'ireo mponina nanao tsy paipaika entina hanamboarana ny lalana. Vola voahangy ny mponina ny ampy ny fanampiana avy amin'ny mpandraraha-monina ety an-toerana no ahafahana manatotosan'ny asa izay natomboka androany miaraka amin'ny fitondram-panjakana. Tena herim-pon'ny fokon'olona madiodio voalohany indrindra nanao an'ity. Zany hoe rehefa netanina ny olona hoe ratsy loatra ny lalana dia tena nanaraka daholo ny olona. Misy ny olona tena nafoy 700 ariary, 500 ariary dia sorana be dia be satria tena amin'ny fitiavana nanaovan'ny olona izany. Raha ny vinavina dia satry ho vita goudron ity lalana ity nefa araka ny tenen'ny namana teo ihany dia eo amin'ny mety 7 millions d'ariary mahery kely eo vola voahangy sorana. Manampy ihany ako ao zany ny directeur régional en travaux publics ao ny fokon'olona ety atoerana marina raha resahana ary ny hoe eo merana misorana ihany koa mera andaniny anankiroa andranona ohatra sy itosy satria nisy ny autorisation izay mipasitany aminy tsy nanakana izy ka dia sorana be dia be indrindra ny fokon'olona ety amin'ity aksa behenjy andohatanjona ity. Fanamboarana vonjimaika no atao hatreto ary vinavinaina ho vita anaty ny herinandro ny asa fanamboarana. Ireo profileny aravona zany le avo siva dia fenona kely koazita zay tena hita hoe tsy mahazo avony satria misy avony arahana izy io. Dia avy eo zay iva angalana koazita ery Ambatomravavy dia hoentina atao eto le vatovato sy fasika ireny dia totoina eo. Araka izany tamin'ny alalan'ny partenariat public-privé izao anatotosana ny asa izao. Raha nisy ny asa natao teny amin'iny route hydrocarbure iny dia fiaraha-miasa ny atao hoe 3P société ngezabe. Azo alain-tahaka zay ary mitovy tsisy valaka amin'izay ngamba ny ataontsika hoe zava-misy eto amin'ity aksa makany aksan'ny behenjy ity dia ny fiaraha-mientany ny fokon'olona dia tena fisaorana ho an'ireo malala tanana rehetra zany satria izay ny atao hoe mangarahara vola voangona zany ny atao hoe zava-dehibe fa izay firaisakina zay amin'ny atao hoe fiaraha-miasa ny fanampiana ny fanjakana ao anatin'ny commune. Ny faharoa dia asongadiko ihany koa hoe fa maninona moa ny ministère ny aménagement du territoire et travaux publics no tonga eto ato anatin'ny faritran'Alamanga ao anatin'ny asanay mihitsy zay satria raha misy subvention omena projet na omena ny fanjakana na misy zavatra ataon'ny commune ohatran'izao dia ao anatiny mihitsy ny atao hoe fanarahan'ny ministère akaikiny ao anatin'ny régional zany ny fanarahana n'ireny asa atao ireny. Tsy idirana loko politika nandray anjara avokoa ny ankamaroan'ny mponina ireny fanazavana hatrany. Manentana ireo vahoaka ny tompona andraikitra ny samy kajian'ny tsirairay ny lalana, ohatra amin'izany ny hanajana ny lalàna, ny tsy hanorenana amin'ny sisin-dalana, eo ihany koa ny tsy hanariana fako sy rano maloto eny amin'ny lalana. Nahazo aina ny ariary tamin'ny fiandohan'ity taona 24 ity antonio ny fahabetsan'ny vola vahiny eo amin'ny tsena amin'izao fotoana izao. Vinavinaina ho tsara hatrany sandany ariary amin'ity taona ity raha ny fanazavan'ny Baitoekarena. Miantarandriana avatra. 703 ariary ka hatramin'ny 104 ariary. Manodidina an'io vonia euro oharina amin'ny ariary nandritra ity volana janoary ity. Fotoana ny fiakaran'ny sandany ariary ny volana janoary tahaka izao hoy ny Baitoekarena. Miankina amin'ny toe-java-maro no mampiovovy izany. Mahazo aina tokoa ny ariary satria amin'izao volana janoary izao no fahatongavan'ny vidim-bokatra izay naondratsika tamin'ny volana novambra sy desambra teo iny zany nakany Europa indrindra dia amin'ny ankapobeny raha tsy handray afa-tsy ny letsi ohatra
ny letsia dia Europe no mandray ny letsia avy aty Madagasikara dia fahatongavan'ny vidin'ny vokatra letsia zany amin'izao fotoana izao dia mahazo aina ny ariary dia azadiny koa fa hatramin'izay taona vitsivitsy lasa zay dia lasa betsaka foana ny vidin'ny vokatra ahondratsika makany Europe noho ny vidin'ny entana viditsika avy any Europe, zany hoe excédentaire ny balance commerciale atsika Madagasikara sy ny Union Européenne tamin'ny andritra ny taona vitsivitsy zay dia mbola voatazitsika zany le izy ity taona ity. Raha ny tetikasa laharam-pahamena napetraky ny fitondram-panjakana amin'jerena tokony hiatraika amin'ny sandany ariary izany raha ny nambara ny mpahay-toekarena trany. Vinavinaina tsisy fidinany be loatra manoloana izany ny sandany ariary amin'ity taona ity. Raha ny vinavina miainga avy amin'ny fijerenan'ny zava-misy dia azo vinavinaina tokoa fa ho voatazana izay satria eny raha sandaina vola ireny fandrenana goavana ireny dia vola lehibe mihitra amin'ny vola vahiny eto Madagasikara. Manao investissement be dia be ny fanjakana ary raha jerentsika ny lalàna amin'ny fentetim-pola 24 dia be dia be tokoa izay investissement izay ataon'ny fanjakana izay dia iny dia azoina milaza sady fa misy fiatraikany eo amin'ny santany vola malagasy izay. 27,000 ariary ny euro amin'izao fotoana izao. Ho an'ny dolara kosa somary ny andanja ny ariary oharina aminy. Izany hoe raha toka 13,703 ariary ny $1 ny fiatombon'ny volana janoary. Lasa nananika ny 7,703 ariary ny $1 amin'izao fiafaran'ny volana janoary izao. Elanelana mahery ny 200 ariary. Nanolotra tolo-tanana ho an'ireo trabona manerana ny Madagasikara vokatry ny fiakaran'ny rano farany teo ny trano fiantohana aro. Entana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro no nitolorana androany ary mbola hotoizana izany raha fanazavana azo Ivrishara. Nitomatrany ireo manatitra tolo-tanana eny anivon'ny BNGRC na ny Bureau National misana ny loza voajanahary sy ny tadindon-doza hanampiana ireo trabona vokatry ny fiakaran'ny rano manerana ny Madagasikara. Isany nandray anjara tamin'izany androany ny trano-piantohana na ny assurance aro. Ankoatry ny fanampiana ny mpiarabelona tafiditra anatin'ny fandraisana anjara ny trano fiantohana amin'ny asa sosialy na ny responsabilité sociétale de l'entreprise izany. Ity andro ity zany dia natokany orinasa aro anaterana ny fanampiana ireo trabona noho ny andrasy miaraka tamin'ny firenena teo. Tsy niandry ny fanitana avy amin'ny fanjakana zay vao nanao n'ity zavatra ity satria efa tamin'ny herinandro zany mikasa hoe anatitra an'ireto fanomezan'ireto fa noho ny lafin'ny fandaminana moa zany fantatra ireny mbola misy bon de commande dia makany amin'ny fournisseur dia zao vao vita lia fa dia faliana ho anay zany ny manome tolo-tanana ho an'ny préféré satria ny toromarika ny fanjakana dia hoe mba hisy fiantraikany amin'ny vatana amin'ny firenena sy ny mpiaramonina zany ny asan'ny tony orinasa petohany tony dia zao zany ny porofo mitoka amin'ny tindany zao. Miantso ireo fikambanana olon-tsotra sy tompona ndraiky mpanjakana efa nome tanana amin'ireo traboina araka izany ny tale jeneralin'ny trano fiantohana aro. Anatin'ny mangarahara rahateo no hitantanany BNGRC ny tolo-tanana raha ny fanazavana. Amoaka lista izy isaky ny sabotsy dia olazainao zany reto avy no nanome fanomezana ho an'ilay trabona dia tsy vitany hoe manome fanomezana. Raha ohatra izy zao misy nanome vary 10 lasaka dia olazaina hoe ny 5 lasaka ny vary nomeny orinasa zao io na ny fikambanana zao dia nalefa any mampikony. Zany mbola misy tavelo zany ka afaka manaraka zany le olona nanome amin'izay fotoana zay mbola misy lasakambary sy voazaro dia amin'ny herinandro manaraka anay zany manao tatitra indray BNGR zany hoe mifiresaka dia zay teo dia mazava be mihitsy zany jesto an'le fanomezana fa tsisy hoe tsisy mivily ary ny teny izy raha sanatrio izy sanatrio ka misy tsy tonga any amin'ny toerany le fanomezana dia hita raharaha amiko izy le olona nanao an'izay. Vary 430 gony, siramamy 10 gony, savony 12 baoritra, menaka 10 baoritra sy labozia no natolotry ny trano fiantohana aro ny trabona androany. Mbola hitoy ny tantsorika hoentina ho an'ireo trabona aorian'izao ho fiara-mientana amin'ny fanampiana ny mpiarabelona manerana ny Madagasikara. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika orina zay ny atatsika mahakasika ny zanam-pandaharana fataro androany. Eo ihany koa ny fikoanam-pirenena mahakasika ny baolina kitra eto Madagasikara. Rehefa avy eo ary.
Vaovao, tellement Wiki plus 4G, la finday intelligent 4G, et famille WhatsApp, Facebook, YouTube, Google Assistant, Telma et moi, Zayaz Naomniel à la système KOS. Zayan, famille appareil photo 1,3 mégapixels la selfie, Miss Bluetooth, hotspot Wi-Fi coup, afaka izarano connexion, arun batterie matanjak mahatratra amin'ny teloandro be zao. Zany rehetra zany amin'ny vidiny 79 000 ariary TTC Monds. Manatonaingana Telma Shop. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Formant les plus hauts placés des administrations, CNAM vous propose plus de 658 parcours niveau bac à bac plus 8. Réussir, apprendre, innover. Les formations que nous offrons répondent aux normes du marché mondial du travail. Alors qu'attendez-vous pour investir dans votre réussite ? Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, le CNAM. Gucci manulchanao. Gofrety anankiray. Avy eo misy crème. Dia gofrety iray indray. Mbola pina crème. Dia gofrety iray farany karepy kely. Tsy misy mihoatra ny frigo any Gucci. Naiza naiza. Amin'ny fotoana rehetra. Mbola betsaka crème sy gofrety kokoa ny fonosana lehibe frigo ilay gofrety tiako indrindra. Amin'ny vidiny 200 ariary sy 100 ariary. Gucci, tous les plaisirs de la vie. Miveneto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Ny mikasika ny dingana arana amin'ny fanoratana CV sy lettre de motivation amin'ny fitadiavana asa indray no entina aminao anatin'ny zanam-pandarana fataro amin'ity androany ity. Fataro ary ny antsipirin'izay. Antonta taratasy mampiseho ny ambaratonga-piainanao manokana ny CV na ny curriculum vitae. Ilaina amin'ny fitadiavana asa sy ny fitadiavana fianaran-draharaha izy ity. Misy teboka maromaro tsy maintsy hita ao anatin'ny CV. Voalohany amin'izany ny mombamombanao manokana, ny anarana, ny fanampinanarana, ny adresy, ny laharan'ny finday azonanao, ny email ary ny sary. Faharoa, mila hita ao anaty CV ny fahaizanao manokana na ny compétence izay mampiavaka anao amin'ny hafa. Fahatelo, ny traikefa na ny expérience professionnelle izay mampiseho ny lisitrireo asa na ny fianara-draharaha izay efa noratovana. Manaraka izay mila asongadinao anaty taratasinao ny fianaran'izay efa nianaranao miaraka amin'ny diplôma efa azonao. Ary ny mamarana azy ny fialamboly, ny fanatanjahantena izay ankafizinao mila raketinao anaty CV ihany koa. Mifameno amin'ny CV ny lettre de motivation izay fanamafisana ny toerana ho tadiavina. Toy ny CV, tsy maintsy atao miavaka sy manaraka drafitra tsara mba hanamorana sy hampaliana ny mpamaky azy ka hahatonga azy ho voasarika hamaky izany hatramin'ny farany. Misy teboka maromaro mila fantarina alohan'ny hanoratan'ny lettre de motivation. Tsy maintsy omena endriny miavaka izy. Ny anarana, ny fanampinanarana, ny adresy, ny numéron'ny finday ary ny email-n'ilay mpandefa atao any ankavia avokoa. Atao any ankavanana kosa ny an'ny andefasana izany. Eo ambanin'izay somary miverina any ankavia ny objet de la lettre de motivation na ny loha hevitry ilay taratasy. Avy eo ny formule d'appel na ilay olona andefasana ilay taratasy raha fantatrao, toy ny hoe madame na monsieur. Manaraka izay ny corps de texte na ny votoatin'ilay taratasy. Tsara marina, tsy tokony ohatran'ny pejy iray ny lettre de motivation. Mila atao mazava sy mivantana ny fehezanteny. Tandremana ihany koa ny tsipelina sy ny fahadisoana maro samihafa. Ary ny fahalalam-pomba mila apetraka tsara mandritra ny fanoratan'ilay taratasy, indrindra ty amin'ny faran'ny taratasy. Ary ny faran'ny soni izay atao any ankavanana miaraka amin'ny anarana sy ny fanampinanaran'ilay mpandefa. Akoatra ireo dingan'ireo, ilaina ihany koa ny fahafantarana izay tolotra asa tena manavanana sy mety amin'ny tena. Empolo isanjato taon'ny asa fanarenana ny trano misy ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra no vita. Any amin'ny faran'ny volana febroary ny fanazavana no vita manontolo izany asa fanarenana izany. Michelarana zao. Voajaraka ny tokony ho izy ny fehim-potoana sy ny velorano ny foloa amin'ny fanavaozana ny bureau-ny ministeran'ny postra no fifandraisan-davitra sy ny fampiroboroboana ny arakajy mirindra etsy Antaninarenina. Raha toka ny fiandohan'ny volana desambra teo no nanomboka ny asa fanarenana ny faran'ny volana febroary zao izany no vita manontolo raha ny fanazavana. Araka raha sy mahitsy zao moa efa anatin'ny
fanataraha miasa misy zay efa eo amin'ny folo da tsika vita efa nisy fanarahana araka ny vilaran'ny filoham-pirenena zay tanterahan'ny ministre na iny dia manenjika nisy fanarahana entreprise manokana zany amin'ny février ny fanamotana ny asa dia samby zany maneno zay ny entreprise sy zay manao zay Ny orinasa MRS Construction sy ny BUD no mandray an-tanana ny fanarenany ity birao fohy be ity. Mizara sokajy maromaro ny asa fanarenana raha ny fanazavana. Façade extérieure, ny toiture, ary ny zava-dehibe zany ny tanterahana anatina zay. Dia resaka sasi alu sy ny manodidina rehetrarehetra zany ny ouverture, dia ny plomberie, ny assainissement, misy hoany amin'ny sous-sol zany hoe fa samy mandeha zany izy. Misy zany atao hoe asa tsy maintsy miandry ny asa sasany vita vaso lefa fa tsy dia tena hoe misy zavatra tarikitsony fa samy mandeha daholo na ny anatiny na ny ivelany efa samy mandeha daholo zany izy rehetra zao. Ny olona kely fotsiny moa ny araka orana nefa na izay natsay dia mitady solution zay ahafahana miala zay mba ahafahana matateraka tsakasa-dama zay asa zay. Efapolo isan-jaton'ny asa araka izany no vitaina ao anatin'ny iray volana izany hoe any amin'ny faran'ny volana febroary no vita manontolo izay fanarenana izay. Lafim-baovao hafa kosa indray tsy mankasirika tanteraka ny filazana fa mitokona ireo mpampianatra sy mpanabe ao amin'ny lycée André Resampa ao Antsirabe no ny antony fanendrena tompon'andraikitra vaovao hitatana ny sekoly. KOLOTV Antsirabe. Tao anatin'ny fahatarana tanteraka no niatrehan'ireo mpampianatra sy mpanabe teto anivon'ny lycée André Resampa teto Antsirabe ny fampianarana ny alatsinainy fa 7 janoary lasa teo. Nisy ny fanajanonana tanteraka ny conseil de classe. Teo ihany koa ny fandefasana ny mpianatra andeha hody ary ny fanoratana banderole manoloana ny sekoly izay nahitana soratra hoe la rang en grève. Araka ny loharanom-baovao azy tena toerana dia izy ny fanendrena tompon'andraikitra vaovao tsy ho ela avy amin'ny ministera izay hitatana indray ity sekolim-panjakana ity. Araka izany dia tsy mankasitraka tanteraka io filazana fitokonana io ireo mpanabe sy mpampianatra eto anivon'ity lycée André Resampa eto Antsirabe ity ary tsy miditra ihany koa amin'ny fanalana ny tompon'andraikitra am-perinasa na amin'ny fametrahana ny olona vaovao fa vonona kosa amin'ny tohizan'ny fampianarana indray. Zay moa zany dia tsy nafantatra mihitsy satria ao anatin'ny kory tanteraka izahay no maneno ny sonnerie dia hoe mirava avy hatrany fa misy grevy. Vokatry ny toetra raha nisy tao moa zany hotakotaka dia tsara ihany manazava amintsika rehetra fa ny fanapahan-kevitra ny mikasika ny grevy dia fanapahan-kevitra olombitsy izay tsy avy aminay rehetra akory ary tsy nirana taminay ary zany indrindra ny tena manamarika eto fa tsy misy ny grevy ao amin'ny lycée André Resampa Antsirabe. Efa nanao AG izahay mianakavy ary tapa-kevitra rehetra tao fa manaiky ny tohizan'ny asa izay fa manipaka tanteraka ny hoe grevy tsy ny décision n'olombitsy mihitsy kory no anapahanainy kory ary izahay tompoko dia manaiky ny décision ministérielle amin'ny mampiasa-panjakana anay raha teo ary indrindra ny andraikitra apetraka ny fanjakana ao anay dia ny mampianatra ny zanaka malagasy dia mitohy ny fampianarana tsy misy ny grève ao amin'ny lycée André Resampa. Nandray andraikitra avy hatrany avy eo anivon'ny ministera ary nidina hifotony nijery zava-misy taty an-toerana ny fampiresaka tamin'ireo tompon'andraikitra sy ireo mpanabe teto anivon'ny sekoly ka dia nisaotra manokana ny fahatsapahatena ny ireto mpampianatra sy mpanabe ireto amin'ny fijerevana manokana ny tombotsoan'ny zaza malagasy tokony hianatra. Tapaka araka izany fa hiverina ny fampianarana eto anivon'ity sekoly ity. Ny ministera foibe dia manaraka akaiky ny fiainan'ny fampianarana manerana ny Madagasikara. Vao naheno an'io izahay omaly dia efa nisy ny fampiforiana dia tao anatin'ny fampiforiana ny hoe tsy maintsy midina ifotony tsika tao anatin'izany rehetrarehetra zany nefa dia efa nifandray tamin'ireo tompon'andraikitra ifotony reto ihany izay vao nanomboka omaly vao misy ny zavatra niseho dia efa nandray andraikitra tao anatin'izany rehetrarehetra zany isaorana be dia be ny mpiara-miasa rehetra amin'ny fahatanterahany zany fiara-miasa zany fa dia amin'izao fotoana izao zany dia mianatra ara-dalàna ny lycée André Resampa Antsirabe. Ny décision aloha efa nivoaka mahakasika ny proviseur vaovao eto amin'ny lara fifandaminana no atao amin'ny fametrahana azy. Araka izany dia efa niverina tamin'loany ny fampianarana eto anivon'ity sekoly ity ary ho apetraka tsy ho ela ihany koa ny tompon'andraikitra vaovao. Ny farana androany fikonan-doam-pirenena mahakasika ny sehatry ny baolina kitra eto Madagasikara. Teboka efatra lehibe ny songadana
tamin'ny fehi-kevitra nivoaka tamin'ny ity androany ity lohalarana amin'izany lafy ny fototra-fitrasa Ivy-Richard. Nzara efatra ny teboko fanatsarana ny sehatry ny baolina kitra malagasy araka ny fehi-kevitra nivoaka nandritra ny fikonan-doha-pirenena no tanterahana teny Ivato. Lohalarana amin'izany ny fanatsarana ny taniketsa amin'ny baolina kitra malagasy sy ny lafy ny fototra-fitrasa. Tsy ampy ny kanja ilalaovana dia ny dikan'izany zany dia mitaky fanavozana ireo kanja misy na fanamboarana vaovao mihitsy ary raha ilana. Izay aloha ny voalohany mba hatongavana mitanjona any amin'ny farany ny tanjona dia ananganana le akademia nasionalina ny baolina kitra izay tsy maintsy mivoaka amin'ny anaran'ireo fisin'ireo kianja be dia be ireo ny fitadiavana ny olona andrafitra n'izany akademia izany. Isan'ny teboka tokony hojerena ihany koa ny tantsorika ho an'ny atleta malagasy ahafahany mivelatra eo amin'ny sehatra ny matianina sy ny fametrahana ny mangarahara amin'ny lafy ny vitan'ny tanana. Azo tanterahana izany raha ny faneho-kevitra ireo mpandray anjara ary efa mirona amin'izany ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana. Efa nisy fandraisana anjara ny fanjakana izay volontera nataon'ny filoham-pirenena satria izay koa no ataontsika mitovy amin'ireo any ivelany rehetrarehetra ireo mandray anjara mivatana ny fanjakana. Ino fa amin'izao fotoana izao tsika manana filoham-pirenena tia fanatanjahantena sady ao anatiny ihany koa dia hipetraka izay hoe iverina indray ilay fampandrosoana ho an'ny fanatanjahantena amin'ny ankapobeny. Fa raha miverina izany dia tokony hisehatra anankiray mihitsy hikontrôle an'io ataontsika hoe vola avy amin'ny fanjakana io mba ahafahan'ny federasiona tsirairay avy manetraka ny fotodrafitrasany mba hampandroso n'ilay baolina kitra eto Madagasikara. Manomboka ny fotony ny fanavaozana ho apetraka manomboka izao raha ny faneho-kevitra ny mpandray anjara avy amin'ny faritra 2020 ny kondo momba ireo loha hevitra valo. Nanamafy ny fahavonona ny ara-entana amin'izany ihany koa ny federasiona malagasy ny taranja baolina kitra sy ny rafitra isan'ny tokony. Androany arak'izany no ny farana teny Ivato ny fikonan-doha-pirenena momba ny baolina kitra malagasy izay naharitra 2 andro. Mbola azo kitihana ny hevitra tapaka aorian'izao mialohany amoahana ny fehi-kevitra farany izay atolotra ny tompon'andraikitra voakasika. Alohan'ny sarana daverina aminao vaovao misongadina tamin'ity alina ity. Nivoaka io hariva io nanaran'ireo mpikambana mandrafitra ny gouvernemanta amin'ny endrin'ny vaovao. Niampirofo amin'izany ny isan'ny ministera. Ny farana androany fikonan-doha-pirenena mahakasika ny sehatry ny baolina kitra eto Madagasikara. Teboka efatra lehibe ny songadina tamin'izany lohalaharana ny lafy ny fototra-fitrasa. Dia izay mahana vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahana ianao nanaraka izany. Mandrosoa asina dolo. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao.